fa alakamisy mora ampitso tahaka mahazatra dia mivoaka indray ny gazety Solarana manaraka raha antsika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka ny andindiny mikasika an'izay ny gazety ivoaka raha ampitso izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ny laharana fa 5:20 amin'ny gazety Soa indray no ivoaka raha ampitso alakamisy fa 2 volana janoary. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny lamaody ho an'ny vehivavy atolotry ny gazety ho antsika, ka ho an'ny rapitso dia ho an'ireo akanjo fotsy ho entina amin'ny fotoana rehetra no entin'ny gazety amintsika. Mbola resaka lamaody izay ihany fa ho an'ny lehilahy kosa indray ny bermuda, izany indray izao no tena malaza ny ivelany any, ka mampirisika antsika lehilahy ny gazety Soa hitondra izay bermuda izay. Lohahevitra momba ny lamaody ihany koa lohahevitra lehibe hoentin'ny gazety amintsika rapitso, ametrahany fanontaniana hoe ny tanora sy ny lamaody loza sa tombotsoa. Ao amin'ny pejy 5 no ahitantsika an'izay lohahevitra lehibe izay. Raha hijanona eo amin'izay lamaody izay ihany sika, fa eo amin'ny resaka hoy indray kosa, inona indray no lamaody any ivelany any. Ao amin'ny pejy 7 no anokanan'ny gazety Soa amin'izay lamaodiny io any ivelany any izay indray. Raika amin'ny 20 janoary, andro iraisam-pirenena ho an'ny kalana ny bizobizo raha ampitso. Ary ampahafantarin'ny gazety amintsika ny fankalazana an'izany maneran-tany. Aza donoina ary dia ny rapitso ny maka ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Fa iny indray ihany koa toko lasy toko vavy nentiko anakatorana tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao, mankasitraka tanteraka antsika tany atokantrano naharaka an'izany hatramin'ny farany. Mbola manome fotoananao kosa izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao raha ampitso tahaka izao amin'ny 7 ora alina ny teny malagasy ary amin'ny 7 ora kosa ny teny frantsay.